Ampitomboana amintsika hatrany revana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika indray amin'izao alahady maraina fa 20 ny volana May taona 2024 izao. Mialoha ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny soratra masina izay ho vakiana amintsika rehefa avy eo dia hivavaka isika aloha. Sotranao izay Jesosy raha nomenao ity alahady maraina ity. Entinao mitanila amin'izao toerana tranolay fiaonana aminao zao zahay. Ny hanehoanao aminay mandrakariva ny tsy ambaratelon'ny fanjakanao sy ny sitraponao. Mitenena aminay indray amin'ity maraina ity Jesosy. Sokafo ny lanitrao triaro zany ary midina eto ianao tahaka nataonao tao amin'ny tabernakely fa izay ka amin'ny alalan'ny andrahoana andrakofanao zao toerana zao amin'ny voninahitra feno ary ny haloavanao ny teninao any am-pon'ny olona satria ny teninao ihany no manova. Ny teninao ihany no mahatonga ny fovatonay ho tonga fonofo. Dia miandrandranao zahay amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatanay zavavaka izany. Amen. Ny tena soratra masina izay katsika sakafom-panahandro any tahaka ny voasoratra ao amin'ny Deutéronomia toko faha efatra andininy faha 20 ka hatramin'ny faha 20. Deutéronomia toko faha efatra andininy faha 20 ka hatramin'ny faha 20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fanontanivo ange ny andro lasa izay teo alohanao hatramin'ny andro izay namoronana an'Andriamanitra olombelona tetỳ ambonin'ny tany ary hatramin'ny faravodilanitra manodidina. Raha mba nisy zavatra lehibe tahaka izany na mba efa nisy re tahaka izany, moa efa nisy firenena nandray feo an'Andriamanitra ny teny tao amin'ny afo tahaka ny efa renao ka velona ihany, moa efa nanandrana handeha haka firenena ho azy avy amin'ny firenena hafa va Andriamanitra amin'ny fizahan-toetra sy ny famantarana sy ny fahagagana sy ny ady sy ny tanana mahery sy ny sandrina hinjitra ary ny fampitahorana lehibe araka izay rehetra nataon'i Jehovah Andriamanitra reo anareo tany Egipta teo imasinao. Ianao no nampahitan'izany mba hahafantaranao fa Jehovah no Andriamanitra fa tsy misy afa-tsy izy. Amin'ny fotoana an-danitra no nampandrenesiny ianao ny feo ananarana anao ary teo ambonin'ny tany no nanehoany anao ny afony lehibe ary ny teniny efa renao avy tao amin'ny afovoan'ny afo. Ary satria ny tia hanorazanao izy ka nifidy ny zanany mandimby azy, dia izy no nitondra anao nivoaka avy tao Egipta tamin'ny hery lehibe, androany eo alohanao firenena maro izay lehibe sy mahery noho ianao mba hampidirana anao sy hanomezana anao ny taniny ho lova tahaka ny amin'izao anio izao. Ka aoka ho fantatrao anio ka tsarovy ao am-ponao fa Jehovah no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy etỳ amin'ny tany ambany ka tsy misy afa-tsy izy. Dia tandremo ny lalàny sy ny didiny izay andidiko anao anio mba hahita soa ianao sy ny taranaka ho mandimby ianao ary mba ho maro andro ianao any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao mandrakizay. Amen. Avy aiza ianao ary ho aiza. Teo mpanomanana izao toroteny alahady maraina izao dia ny fehezanteny tonga tao an-tsaiko avy hatrany dia ny fangatahana nataon'ilay lehilahy jiolahy teo ankavanan'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana. Zao ny tenin'ity lehilahy ity: mba tsarovy aho rehefa tonga ao amin'ny fanjakanao ianao. Tsarovy aho rehefa tonga ao amin'ny fanjakanao ianao. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne.
mahavariana io fehezanteny io a ary nalasa saina foana hatramin'izay hoe fa maninona ty lehilahy jiolahy ty tsy mba zavatra hafa no nangatahany olona eo am-pialanaina olona eo am-piandrasana ny fahafatesana raha izaho ohatra ny teo amin'ny toeran'io lehilahy io dia mety hiteny amin'i Jesosy hoe mamindrafo amiko mamela ny heliko mba mivavao aho mba hifonao amin'Andriamanitra aho fa nanao adalàna fa hafa kely ny azy ny fantaniny hoe mba tsarovy aho normalement tokony olona afatry ny olona ho faty amin'ny olona mbola velona ohatra hoe ray aman-dreny reny zay fa eo am-pialana ina dia miteny hoe azadino aho anaka tsarovo mandrakariva ny anatra ho anao na azadinonareo ana dia ho faty azy fa olona samy ho faty zareo nefa izy miteny hoe mba tsarovy aho rehefa tonga amin'ny fanjakanao ianao raha ho atsika ho anahy manokana tsy fantatro nareo fa raha ho atsika manokana izany fangatahan'izany lehilahy zany dia mety ho zavatra maivana be kanefa ao anatin'izany teny zany no iaingatsika amin'ity fanazavana ity tsy fahatsiarovana tsotra hoe an'izay ranony mahatsiaro azy aho manimanina azy aho tsy izay io fa ny zavatra zay resahana eto dia zao hoe karazana hoe ataovy ao anatin'ny tantaranao aho aoka isy fahatsiarovana manokana zany hoe mémorial ozy izy ny teny frantsay zany hoe misy roy ifamatoratsika sy anao aoka ny tantarako sy ny tantaranao hifampitohy izay no lazainy eto tsy souvenir ohatrany mahazatra atsika fotsiny ihany fa tena fifandraisana lalina lien roy tsaroviny amin'ny testamenta taloha Andriamanitra imbetsaka no saiky nandrava saika nandringana ny zanak'Israely fa isaky ny andeha andringana izy dia zao foana voalaza ary dia no tsaroan'Andriamanitra ny fanekeny zay nataony tamin'ny Abrahama dia tsy nandringana azy izy na nohy Davida mpanompoka nohy Abrahama zany hoe Andriamanitra mahatsiaro ny fanekena zay nataony tamin'ny Abrahama dia izany no miazona azy tsy handringana Andriamanitra mahatsiaro ny fifidianan'Andriamanitra ny Davida impiriny hoe ho aringako reto zanak'Israely reto fa hoe nohy Davida mpanompoka mberimberina foana io raha mamaky ny testamenta taloha nareo nohy Davida mpanompoka nohy Davida mpanompoka voaenitsika tamin'ny vaky teny teo hoe satria nyraiketany fitiavako tamin'ny razanao dia tsy nandringana anao aho zany hoe Andriamanitra mahatsiaro ny fanekeny zay nataony azonareo am'izay ngaby dikany fahatsiarovana eto zany hoe eo ilohan'Andriamanitra mandrakariva eo io mason'Andriamanitra mandrakariva izay teny efa nataony ka tsy mitsoka am'izay ny teny efa nolazain'Andriamanitra izay le hoe Andriamanitra mahatsiaro karaha ny teny le jiolahy hoe tsarovy aho dia hoe aza tsoahana amiko ny famindrampona na ratsy azy aho dia tsarovy aho ny mpanoratra ny bokin'ny Deutéronomia eto dia mandefa antso ho an'ny zanak'Israely hoe antanio ny lasa mahafinaritra ny fomba ilazany azy eto averiko hoe fantanio ange ny andro lasa antanio ange ny andro lasa amin'ny baiboly teny frantsay izy ato dia zao ny filazany azy hoe amin'ny version NBS ho ahitantsika les nuances informe-toi sur le passé mitadiavanao renseignement raha hoe informé zany mitadiavanao vaovao na hoe karoy ny archive ohatrany olona anankiray hitanareo le mpiasany amin'ny archive national reny dia hoe mila mitady ny archive ny tantaranyity olona ity fa tsy fantatra hoe iza ny ray aman-dreniny iza avy aiza fokotany aiza izy mipetraka dia karoina ny archive izay le eto informe-toi sur le passé karoy ao amin'ny lasa zay ny amin'ny NBS ao amin'ny nouveau français courant ndray dia ozy hoe interroger le passé antanio ny lasa matetika misoratra masina dia tsy fantany ny lasa
fa eto ndray dia mifanipaka am'izay hoe antanio ny lasa zany hoe andriamanitra mihitsy ny manao défi hoe todio ny lasa todio ny lalana zay ny diavinao zany hoe avy aiza ianao ka ho aiza ananaoana ny tondrako anao hatrizay andriamanitra mihitsy miteny hoe tsarao aho zay le izy tsy maninona atsoa eo amin'ny hazo meloka aho tsarao amin'ny lasa aho inona ny ratsy nataoko anao ry Israely na koa inona ny tsy efa nataoko anao ry zanak'Israely antanio ny lasa antanio ny razanao antanio ny fomba nitondran'andriamanitra azy tany Egipta antanio dia rehefa fantatrao ny lasa dia antanio hoe manana valiteny amin'ny hoavy enao arakaraky ny ahafantaranao ny nitondran'andriamanitra anao tamin'ny lasa no anananao valiteny hoe hanao ahoana ny hoavika zay fa namasy ny fanontaniantsika samy matahotra ny hoavy daholo ny olona rehetra ary io ny lalaoviny devoly amintsika lasa tsika mandeha manatona mpanandro mba hanahoana ny hoaviko ngiadadarabe mandeha manatona médium ny sasany aty ampitan-dranomasina mandeha manatona 10 heures de bonne aventure manontany an'ireo mpanao karatra reny manontany mpanao pendule reny manontany anty karazana mamadou rehetrarehetra ty hoe hanahoana ny hoaviko dia ozy andriamanitra aminao antanio ny lasa informe-toi sur ton passé interroge ton passé et tu connaîtras ton futur zay nan'andriamanitra zany hoe fanasanatsika taranaka teoriana anataony amin'ny zanak'Israely reto hoe satria nareo satria reto zanak'Israely reto tsy teraka tany tsy nahita ny fomba namonjen'andriamanitra an'ireo razany tany Egipta dia hoe antanio ny ray aman-dreninareo antanio ny razanareo sao dia manao taondasa tsy tsarona ianareo sao dia tsy tadidinareo izany lalana zay niantsoan'andriamanitra nanafan'andriamanitra ny razanareo zany antanio hoe avy aiza no feviny ary izay no afantaranareo ny tondrozotra amin'ny hoavy andeha ho jerentsika tsirairay amin'ny tsipiriany moa zany fa tsy hoe tsirairay ile hoe andao antanina ny lasa araky ny fanasana ataon'andriamanitra eo amin'ny voalohany dia ozy hoe andriamanitra mihitsy miteny hoe ampitahao manaova comparaison manaova fampitahana inona ny zavatra nitranga tao amin'ny tantaranareo inona eo amin'ny tantaranareo moa mena mitaha ampitahaina amin'ny tantaran'ireo firenena hafa ve ny tantaranareo zay ny lazaina nisy zanak'Israely eto ianareo tsy mety afa-pola avy io satria zay nitoetra ny zanak'Israely makatahaka ny manodidina azy mijery ireo firenena manodidina azy dia matsiaro tsy afa-pola ava fa hoe jereo ny ranona ohatr'izao nefa zahay ohatr'izao dia ozy andriamanitra eny ary ampitahao amin'ny tantaran'ireo firenena hafa ny tantaranareo ozy izy mozy Jehova mova misy zavatra zay efa natao tao aminareo ka mba efa natao tany amin'ny hafa andriamanitra mihitsy miteny hoe ok d'accord inona ny zavatra efa natao tao aminareo ka ho hitanao rano tsy nisy aiza nisy andriamanitra miteny aminareo ao anatin'ny afo aiza misy andriamanitra niaraka taminareo ny ampitan-dranomasina mbelo aiza misy andriamanitra niady ho anareo ka nandresan'ny fahavalonareo ho anareo aiza tady avo antanio ny manodidina dia ampitahao amin'izay fa nataoko anareo tamin'ny lasa ozy Jehova manina andriamanitra no manao zany fomba fanao zany satria ty firenena ty dia firenena mora manadino izay nataon'andriamanitra ho azy manao taondasa tsy tsarona ary rehefa manao taondasa tsy tsarona izy dia mora miozongozona mora influencena mora manipulena asa raha tadidinareo tamin'ny fotoana zay nangatahany zanak'Israely zay leo tsy tiana intsony zany hoe mpitsara izany no mitondra anay hoe andriamanitra ny mpanjaka zay mila mpanjaka le filan'ny mpanjaka tsy dia olana fa raha tadidinareo rehefa niresaka tamin'ny Samuely ary zareo hoe zay mila mpanjaka dia izao ny motifany demande ianao masy rehefa manao fangatahana zany dia hoe inona ny antony fangatahanao inona ny motifany demandenao
dia ny zavatra voalaza ato dia ny hoe olona voalaza atao amin'ny Samoela dia ny hoe tahaka ireo firenena manodidina anay mba homeo mpanjaka zahay mba hitovy amin'ireo firenena mifanolobodorindrina aminay. Izay fotsiny ny antony nahatonga zareo nikomy amin'Andriamanitra. C'est léger, maivana be, maivana be. Inona ozy izy mba hitovy amin'ireo firenena rehetra manodidina anay zahay. Mofa tsy zany ny aretintsika. Andriamanitra ory aho mba ataovy mitovy amin'ny ranona etsy avaratra aminay fa manino ny ranona nahazo Porsche zany efa tsy manana fa tsy bisikileta. Fa manino ny ranona mianana olo ohatr'izao ny fiainany nefa za ohatr'izao. Izay ny fiainany raha olombelona tia mampitaha ny tenany amin'ny hafa. Ary rehefa mampitaha ny tenany amin'ny hafa izy dia tsy mahita izay efa ataon'Andriamanitra azy. Tsy mahita izay efa nataon'Andriamanitra ho azy. Ka noza Andriamanitra hoe bon, satria aretinareo olombelona tia mampitaha ny tenanareo amin'ny hafa ty, satria aretinareo olombelona tia mijery ny hafa ty, ndao ary ozy Andriamanitra, andao hojerentsika. Manahoana ny fiainan'ireo olona zay mampitsiriritra anao reo? Andao jerena adiadina lalina, aza mijery le ty ivelana io fa mana trano tsara tarehibe, io fa mana tobila tsara tarehibe, io fa tafita daholo ny zanany, io fa salama tsara izy, io izy fa mpanefoefo izy, io no hitanao. Fa andao adiadio ny lasany. Zay. Anjarenao ozy Andriamanitra mitadika. Dia andao tsika hiaraka hikaroka. Adiadio ny lasany sy ny lasanao, zany hoe ahoana ny tantanako anao ary ahoana ny fomba ny olona natongava ny olona amin'ny toeran'io. Antanio ny lasanao. Inona amin'ny tantaran'ny olona io no mampitsiriritra anao mihoatra no ny tantaranao tamiko? Zay ny fanontaniana apetraka Andriamanitra amin'ny zanak'Israely eto. Ndao jerena ny tantara, aza atao fohy ny fitadidiana, revoyons l'histoire. Io moa sy ny aretintsika olombelona mora manadino ny lasa. Moa misy zavatra tany amin'ny lasa va zay nataoko anao ka tsy ampitsiriritra ny hafa raha tena mahiratra ny masonao zy Andriamanitra. Ireo firenena manodidina anao reo aza mitsiriritra anao. Matsan'i Israely naheno satria nalaza be hoe tandremo fa miala any zanak'Israely. Vao miala any fotsiny zanak'Israely dia mangororo daholo ny firenena rehetra hoe henonareo zany nataon'i Jehovahandriamanitra any Egyptiana zany. Ringana ono nalaza nanakoa, ringana ono ny Farao sy ny miaramila, nisokatra ono ny ranomasina mena. Mbola vao tsy mandalo an'ilay tanàna akory ny zanak'Israely dia fa torakovitra. Fantatrao ve zany ny Andriamanitra? Tsy fantatrao zany. Ny fahorinao ihany no hitanao. Fa ireo firenena manodidina anao reo mandrakitriny androany, iza ny olona tsy makahala an'Israely? Tellement le histoire d'amour n'Andriamanitra sy io firenena io mampialina ny firenena rehetra. Amin'izao tsika miteny zao, le monde entier est contre Israël. Marina fa manana ny adalàna izy, marina fa manana ny toetra ratsiny izy, marina fa manana ny ditrany izy, fa ny tantarany firenena io mihitsy no mampialina. Nefa firenena kely tsy dia maka izy. Firenena tsy dia voaingany io ny forona. Taorinany ady lehibe faharoa. Dia zay vao natsanga firenena azo lazaina hoe pays qui n'a jamais existé, une nation qui n'existe pas, fa firenena novolé. Zay mihitsy le Israël. Tsy dia manahoana, tsy dia maka izy, nefa mampialina amin'izao tontolo izao. Zay le hoe antanio ny lasanao Israely. Zay na n'Israely fa mitodika amintsika mpanaraka ny pejy. Ny tiany mpanoratra ampitaina amintsika entre les lignes eo zay fitenenana dia zao hoe manasanao koa Jesosy androany hoe zanako, ianao zay manaraka amin'izao maraina izao Jesosy. Ho anao ty afatra ty matoa ianao mare mivantana sy ho anareo zay mijery aoriana. Ho anao ty antanio ny lasanao. Ianao mitanondrika io, antanio ny lasanao. Antanio ny fomba nitondrako ny fiainanao. Ahoana nitondrako azy? Eto amin'ity texte ity dia zao hoe asehoan'Andriamanitra hoe io Andriamanitra io dia ilay Andriamanitra ilay
miaraka aminao dia tsy iza fa ilay Andriamanitra zay mitondra ny tantaran'izao tontolo zao. Ity zao tontolo zao hitany marotsika ity planeta ity, io Andriamanitra io no niaraka nanoratra ny tantaranao. Ilay nanoratra ny tantaran'izao tontolo zao, ilay nanoratra ny tantaran'ny Israely, io koa no Andriamanitra manoratra ny tantaran'ny isam-batan'olona. Ho Andriamanitra isam-pianakaviana izy isam-batan'olona. Ary eto amin'ny texte eto dia lazainy hoe asa io ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Nefa koa io koa ilay Andriamanitra nanao fanekena tamin'ny Israely. Ary io koa ilay Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Ny fomba ilazany azy hoe Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba ao, dia hitenenana amintsika manao hoe Andriamanitra isam-batan'olona. Le image zany asehony ohatra sitilana entonnoir, hitanareo le fomba fitarana azy, ny entonnoir ety ambavany lehibe dia memidina any ambany dia farany miketoka ery ambany. Ohatra hoe izaka io Andriamanitra manoratra ny tantaranao io. Tsy izy io fa ilay Zanahary, ilay mpahary lanitra sy ny tany. Ny tantaran'izao tontolo zao, izy no te hiaraka noratra ny tantaranao. Mba azahoanao an-tsaina hoe fa iza ilay miara-dia aminao. Indraindray mantsy adinontsika zany. Indraindray tsika efa zatra fotsiny Andriamanitra Jesosy io. Fa fantatrao ve iza io resanao io? Io Andriamanitra io no nandresy firenena maro. Io Andriamanitra io nahary lanitra sy ny tany. Io Andriamanitra io nampisoka an-dranomasina mena. Io no manoratra ny tantaranao miaraka aminao. Ary raha fehezina ny baiboly iray manontolo amin'ny alalan'izao perikop-anjarantsika izao androany, dia Andriamanitra manokatra ny saintsika hoe ilay Andriamanitra lehibe. Adinontsika zay. Ilay Andriamanitra tsy azo refesina no misinteresse aminao zay kely sy bitika. Zay le hoe antanio ny lasa. Tsy hoe ny lasanao ihany, fa antanio koa hoe fa iza moa io Andriamanitra zay ivavahanao io aloha. Le Andriamanitra ny Israely io, ilay nampandohalika ny Farao. Ilay Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany io, io no Andriamanitra ao. Sao dia adino antanio ny lasa aloha e. Anisany anatiny daholo zany. Ary io Andriamanitra lehibe io, transcendant zany hoe manerana zao rehetrarehetra zao, lehibe sy tsy takatry ny saina. Io Andriamanitra io no lina ary te hanana relation, te hanoratra tantara manokana miaraka aminao. L'histoire de l'humanité ny tantaran'izao tontolo zao zay mampitolagaga atsika rehefa mamaky boky ny tantara atsika, tantaran'ny Amerika, tantaran'ny Frantsa, tantaran'ny Madagasikara, tantaran'izao tontolo zao mahavariana atsika hoe lehibe. Io Andriamanitra nanoratra ny tantara io no hoe za koa mba propose anao zanako te hanoratra ny tantaranao miaraka aminao, ekenao. Zay le hoe avy aiza ianao, avy aiza. Ny fanontaniana petraka aminao ary amin'ity maraina ity dia ny hoe ianao ve manana tantara miaraka amin'Andriamanitra? Avez-vous une histoire à raconter à vos enfants rehefa hiala tao amin'ity tany ity? Inona ny lova ho apetraka ao amin'ny taranakao rehefa andao ty tany ity ianao? Manana tantara avela ve ianao? Avez-vous une histoire avec Dieu? Za tsy miteny hoe fantatrao ve Andriamanitra? Ya, afaka mahafantatra an'Andriamanitra daholo ny olona mamaky boky, mianatra sekoly alahady, mianatra katesizy, miantory teny. Fa ny fanontaniana androany, manana tantara manokana miaraka amin'io Andriamanitra io ve ianao sa mahafantatra azy fotsiny? Tsy fahalalana no antaninanao eto fa relation. Avoir une histoire, fitentsika hoe moi j'ai une histoire avec cette personne. C'est pas juste hoe tantara fotsiny lasa, fa une histoire zany misy lien, misy roy, manana tantara am' Jesosy ve ianao? Sa renao fotsiny hoe efa reko zany Jesosy zany. Eny nampianary dadanay sy mamanay tany amin'ny sekoly alahady. Tsy zay ny fanontaniako. Fa manana tantara miaraka aminy ve ianao? Manana relation d'amour aminy ve ianao? Hoy ty philosophe athée, kanefa alaiko ny citation-ny. Zao ny teny Nietzsche. L'avenir
appartient à ceux qui ont la mémoire la plus longue. Averiko ndray, l'avenir appartient à ceux qui ont la mémoire la plus longue. Citation de Nietzsche. Zany hoe raha dikako malalaka dia zao hoe ny ho avy, ny olona manana avenir, ny olona manana fanantenana amin'ny ho avy, dia ireo zay olona manana fitadidiana ny tamin'ny lasa. Fantany napetraka zany dia zao hoe anao ahoana ny ho avinao, dia ny valiny manao ahoana aloha ny mémoirenao ny amin'ny lasa, manao ahoana aloha ny relationnao amin'Andriamanitra, manao ahoana aloha ny histoirenao, manao ahoana ny tantaranao miaraka aminy. Zay tsika vao miresaka avenir. Fantany manaraka, inona no héritage, inona no lova ho apetrakao amin'ny taranakao. Raha ny teny misoratra amin'ny Masinety hoe je suis zaho Andriamanitra Abraham, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, jereo tsara zany fa misy transmission intergénérationnelle, misy lova apetraka isaky ny taranak'i Abrahama dia nametraka zany tamin'ny Isaka, Isaka nametraka zany tamin'ny Jakoba, Jakoba nampita zany tamin'ny Josefa, Josefa nampita zany tamin'ny Efraïma sy Manassé, ainsi de suite, ainsi de suite. Fantany napetraka Andriamanitrao ve izy ary Andriamanitra ny ankonanao, Andriamanitra ny taranakao, inona ny lova apetraka ho azy. Misy tantara azonao avela amin'ny taranakao ve ny tamin'ny tantaranao niarahanao tamin'Andriamanitra. Afaka hiteny ve ny zanakao, ny taranakao any aoriana hoe io Jesosy io c'était le Dieu de mon papa et le Dieu de ma maman. Ohatra hoe Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, jereo tsara ny zanak'Israely rehefa manonona zany avec fierté. Zay tsy mba taranak'andevo ohatr'izay ozy izy tamin'ny Jesosy, tadinareo Jesosy le niteny taminy hoe azon'Andriamanitra ataony manangana zanakao any Abrahama amin'ireo tovavy. Zay tsy taranak'andevo, zay taranak'i Abrahama. Henonareo ve ao anatin'izany fomba fiteny zany feno fierté. Dia ohatr'izay koa afaka mba hiteny ve ny taranantsika hoe zay izy zanaky ranona sy ranona, papanay sy mamanay dia i ranona no Andriamanina. Sa mamenatra azy miteny hoe Andriamanitra dadanay sy Andriamanitra mamanay, misy fierté ve? Ary any amin'ny farantsika dia mba afaka hiteny tahaka any Josoa, ao amin'ny Josoa toko faha 4:15 hoe fidionareo anio zay ho tomponareo, na ny Andriamanitra zay ny tomponareo tany andafiny ony, na ny Andriamanitra ny Amorita, fa iray zaho sy ny ankona kosa ozy dia hanompo an Jehovah izahay. Io no lova napetraky Josoa farany alohan'ny alany ty tany ity. Avy aiza ianao ry mpanaraka ny Israely, avy ho aiza ianao? Manao ahoana ny tantaranao? Tantara zany hatramin'izao tsika miteny zao. Construisez une belle histoire avec votre Dieu. Ary zay tantaranao miaraka amin'ny Andriamanitra zay no apetra ho lova ho an'ny taranakao raha ampitso. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Vavakisika. Misaotranao zay Jesosy eo noho izany afatra zay nomenao anay tamin'ity maraina ty zany. Inona tokoa no lova apetrakay ho an'ny taranakay? Eny, mety misy ao manambe, trano, vola, fananana, laza, voninahitra. Fa mba misy tantara azonay apetraka ve? Dia ny tantaranay sy ny tantaram-pitiavanay taminao. Ankehitriny Jesosy dia mangataka aminao zay hoe andao hiaraka hamerina hanoratra ny tantara. Raha mitodika ny lasa tokoa zay, ao ny zavatra mahamenatra, ao ny zavatra mampitomany, kanefa tao anatin'izany dia teo ianao ary niaraka nanoratra izany taminay. Ary amin'ny ankehitriny koa dia mbola tianao ny hanohy ny tantaram-piainanay amin'ny pejy vaovao sy ny pejy ho afo koa ka mba ho lova ny taranakay. Ary efa tonga ny fotoana zay eonanay aminao rahatr'izay dia mba hiteny zay hoe indreto zaho sy ireo zaza zay nomenao anay. Ny dera, ny laza, ny voninahitra dia ho anao rery an'Andriamanitra ay, zay anao efa hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay. Amen. Dia mirary soa antsika rehetra ary ny tompony ombantsika
amin'izany dia sy tantara soratatsika, manoratra tantara atsika, de ny tantaranao sy ny tantaran'ireo Jesosy, ary izany tantaranao zany de ho tantarany ankohonanao sy ny tanànakao amin'ny mafy. Samita in'Andriamanitra.